Ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fiafarana izay efa ela no nambara. Izany no dindinika nasako anao mpitiavana indray amin'izao maraina izao. Fa le miarabantsika rehetrarehetra indray tafahoana amin'izao herinandro vaovao misokatra androantsika izao. Samy notahin'ny tompo isika mianakavy ary dia faly mifankahita indray manohy ny fandinihantsika miaraka ny tenin'Andriamanitra. Tonoina mandrakariva amintsika ny fiadanan'ny tompo ho anao sy ny ankohonanao. Andeha ary hiaraka hivavaka isika raha hanomboka izao dindinika izao. Andriamanitra rainay amin'ny lalan'i Jesosy Kristy tompo ianao. Misaotra anao izay no ny fitiavanao anay ka nitantananao ny tsirairay avy, ka afaka miaraka eto izay nomenao hery sy fahasalamana, namindra fo taminay ianao niantra anay, ary izany mbola antony havelomana eto ankehitriny. Misaotra tamin'ny fitantanana rehetra, mahatsiaro nefa izay fa mpanota tsy mendrika, koa mangataka famelan-keloka tompo, ary mangataka kosa ny fanena masina mba harotsaka ty amponay, mba hampianatra anay hanazava anay ny teninao, ka tonga anay ho vonona mandrakariva amin'ny fiarahana aminao. Amin'n'anaran'i Jesosy no angatana ny vavaka. Amen. Ry mpiara-midinika namana isany, efa imbetsaka Jesosy ny milaza ny amin'ny fiafarany izao tontolo izao. Ary betsaka ireo tantara izay voalaza ny soratra masina mikasika ny amin'izany fiafarany izao tontolo izao izany. Ary amin'ity herinandro ity dia manasanao mba hiaraka andinika amiko izany dindinika izany. Ireny tantara ireny moa dia ny apôstôly Paoly dia nilaza manao hoe amin'ny Korintiana voalohany toko 10 ka ny 9:1-10 manao hoe: ary izany dia nanjo azy mba ho anatra, sady voasoratra izany ho fananaranao antsika izay niara ny farana izao tontolo izao, koa izay manao azy fa efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandrao ho lavo. Ny dindinika rahantsika amin'ity herinandro ity zany dia sady anatra ho antsika, ary atonga antsika ihany koa hijoro mandrakariva mba tsy hianjera isika. Androany dia hoe ny fahatezeran'ny zanak'ondry, ny fiafarana izay fa ny ela no nambaro. Amin'ny Apokalipsy toko 9 no ahitantsika tantara kely anankiray toejahatra niseho, fahitana nampahitanan'ny apôstôly Jaona tany amin'ny nosy Patmosy, ka nahitan'ny apôstôly Jaona ny zavatra hitranga amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy, amin'ny fotoana hiafaran'ity tantara nahitany ity. Ao amin'ny 2:20 manao hoe: ary nahita aho rehefa nivoahan'ny tombo-kase fahenina, dia nisy horohorontany mafy ary tonga mainty tahaka ny lamba volosy fisaonana ny masoandro, ary tonga tahaka ny raha avokoa ny volana, ary ny kintana tamin'ny lanitra dia niraraka tamin'ny tany toy ny aviavy manitsana ny voan'ny manta raha nanozongozona ny rivotra mahery izy. Dia lasa tahaka ny taratasy voaorona ny lanitra, ary ny tendrombohitra sy ny nosy rehetra dia nafindra ny ala tamin'ny fitoerany. Ary ny mpanjakany tany sy ny lehibe sy ny fiarivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevy rehetra sy ny tsy andevy rehetra dia ny hery tao amin'ny lavaka sy tao amin'ny vatolampy eny tendrombohitra. Ary hoy izy tamin'ny tendrombohitra sy ny vatolampy: mianjera aminay, ka feno izahay amin'ny tavaly mipetraka ambony seza fiandrianana sy ny amin'ny fahatezerany zanak'ondry. Fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo, ka iza no mahajanona. Re mpiara-midinika namana isany, mahaliana eto no mahita ireo very tsy mba miantsoantso hoe inona ny antony izao zavatra mitranga zao, na hoe inona no ambadika izao toe-javatra izao. Toe-javatra nivadika amin'ny fandehan'ny toe-javatra, satria niorona ny lanitra, niorona ny tany, nikisaka ny tendrombohitra. Fa inona nataon'izy ireo? Antsoantso, mitady fahafatesana, raha zay ny ilazana azy, mianjera aminay. Ary ny zavatra anakahita eto dia takatr'izy ireo tsara fa ny zanak'ondry ny zavatra ilazany azy eto hoe fa tonga ny fahatezerany zanak'ondry, ny zanak'ondry ny antsony an Jesosy. Ary azo antoka izany fa talohan'izao toe-javatra izao dia nafantatra ny amin'ny tantara an Jesosy. Saingy izao tsy misy ny azon'izy ireo antenaina intsony. Ary zay nahatonga azy iteny manao hoe iza no mahajanona, satria tonga ny andro fahatezerany zanak'ondry.
Re mpiara-midinika namana, zany ny antony ilazany Jesosy eo amin'ny filazantsara Matio. Filazantsara Matio 7:20-7:10 manao hoe ary hotoriana amin'izao tontolo izao ity filazantsara ny fanjakana ity, ho vavolombelona amin'ny firenena rehetra dia vao ho tonga ny farany. Hotoriana amin'ny firenena rehetra ambony tany ny filazantsara mba hahatonga ny rehetra ahafantatra ny zavatrehetranga, mba hahatonga ny olona tsy misy zay tsy andre, tsy misy zay tsy mahalala. Ary zay ny antony mahatonga ny afatry ny anjely teny amin'ny Apokalipsy 4:20 taona ny olona rehetra iverina amin'ny fatahoran'Andriamanitra. Na izany aza nefa dia mbola misy ihany ny olona tratra tsy miambina, mbola misy ihany ny olona zay mandaty tsy mino ary tsy mankatò. Ary zany ny antony mahatonga azy iantso ny vatolampy sy ny tenibohitra manao hoe mianjera aminay. Zany toe-javatra zany ry mpiara-midinika namana isany dia mampatsiaro antsika ny tantara tany eroa tany. Ary zay ny ilazany Jesosy eo amin'ny Matio 4:20 ka manomboka amin'ny 9:5-7 ka hatramin'ny 5:20 no misy ny tantara. Dia ny amin'ny anambarany Jesosy ny lesona azontsika raisina avy amin'ny tantara ny Noa. Fantatsika tsara ny tantara ny Noa ilay lehilahin'Andriamanitra zay niaina tamin'ny fotoana ny safodrano ka nampitandrina ny olona fa hisy safodrano, ary natao ny fomba rehetra ampahataran'izao tontolo izao fa hisy ny safodrano. Nandritra ny 20 taona Noa no nitorana zany kanefa tsy nino izy ireo. Re mpiara-midinika namana, mbola fotoana mety zao ahafahantsika manamafy ny finoantsika, manamafisatsika ny finoantsika. Na tiandreo olona reo nefa na tsy tiandreo olona reo, na ekeny na tsy ekeny, na inono na tsy ninony, dia tsy maintsy hitranga izany safodrano izany. Re mpiara-midinika namana, maro koa ankehitriny no mihevitra fa ny fahelan'ny fotoana dia midika hoe tsy marina ny faminaniana. Tsia, ny tompo tsy mahela ny teny fikasany. Zao no voalazan'i Paoly Petera amin'ny tontolo hevitry ny safodrano amin'ny Petera 2:7-7 teny laza izy hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa amin'ny andro farany dia isy mpaniratsira avy aniratsira, mandeha araka ny volany ka manao hoe aiza ny teny fikasany amin'ny fiaviany, fa zay no dina razana mandry dia mahatra tsy miova ny zavatra rehetra. Eny hatramin'ny nanaovana izao tontolo izao azy. Ry mpiara-midinika namako, ingany isika mba tsy hanisy an'izay tsy mino, ingany isika mba tsy hanisy an'izay hanao izany fomba fijery izany ka manao hoe tena fa ela loatra na fantarako an'izany fa hoavy to fa mbola tsisy. Ny tompo tsy mahera ny teny fikasany. Tiako mandrakariva mba izany no fanantenanao, satria fantatsika tsara fa io no fanantenantsika. Ry mpiara-midinika namana, izany fiafaran-javatra izany, fiafaran'ny tantarany tany dia fa ela no nambaran'i Jesosy. Ary zay no mahatonga antsika manao hoe miomana mandrakariva. Ary zany namarana ny Kristy le teny amin'ny 2:20 amin'ny Mateo 4:20 manao hoe koa amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo ny andro hiavian'ny tompony. 2:20 koa miomana kosa ianareo fa amin'izay olona tsy ampozinareo no hiavian'ny zanak'olona. Mahafinaritra fa omeny tompo iomanana isika eo amin'ny fiainany tsirairay ny amin'ny fiavian'ny Kristy fandrony dia tsy lavitra aorian'ny fahafatesany. Ary fantatsika fa mandalo sy miserana ihany ny fiainana. Ry mpiara-midinika namana, araroty ny fotoana mbola alohanao iomananao. Ny tompo anomeanao mandrakariva ny fanahy ka tonganao iomana ka tsy manisy an'le hitenana manao hoe mianjera aminay ry vatolampy, mianjera aminay ry tenibohitra, hitady fahafatesana. Fa isika rehetra kosa ao samy vonina ho amin'izany fiaviana be voninahitra zany. Tompony ombanao indray amin'ity tontolo andro ity, vavaka isika. Andriamanitra rainay io, misotranao zahay ny amin'izany fampatsiahivana, fampiomanana ataonao aminay izany, satria ho avy tsy ho ela ny fiverenanao. Ny renay tompo dia mba tsy hanisy zay haniratsira izahay ka ilaza toy ny hoe tsy hisy akory zany. Tompo, ampio zahay, amafiso ampitombo isan'andro san'andro ny finoanay. Ka raha hiatrika ny tontolo andro izahay dia aoka olon'ny finoana
ny tsirairay avy de apetrakapetananao ary zay mahasorehitra fa nivavaka tononona sy angatany amin'narany Jesosy amen.